Tsimbadika dia ampeny ny antany rintsoo. Mahafinaritra ery mijery an'ireto ankizy mifaly avanja. Mba roviana reny anjarana sa efa niangarany vitana mihitsy. Inona indray ary tia mahavariana sy mahalasa sainanao amin'ireto ankizy milalao reto Inona moa fa tiantsika tsy mbola nahazo azy tia mihitsy. Miangatra ve Andriamanitra Tsy miangatra izany Andriamanitra rova, fantany izay mahasoa antsika. Ka maninona ary ny olona sasany sahirana na tsy maniry zanaka nefa dia mahazo zanaka be dia be. Nefa tsika kosa efa ela naniry nefa tsy mba mahazo mihitsy. Manana ny fotoana indreny tompo aza fatra-pametsiana an'Andriamanitra izany ianao ka tokaneo anatrehany ny olona tsirairay. Aleo hiditra fa tsy zakako mihitsy mahita an'ireto zaza reto ka. Eny ary mampalahelo andray ty vadiko. Inona re nataoko tompo? Nisosikevitra ity raha mety aminao Hoe ahoana? Andaotsika raha-matoa hanangan-jaza. Inona? Kosa ny azaza nateraky ny kiboko ihany ny ilaiko. So izay kosa ny planin'Andriamanitra mahasoa antsika rova. Manahirana izany laza. Dia zanak'iza no mihinanao eo ka? Efa nahita anie za matombo teny ny zazaka mboty tezaina any Masery reniko. Bandy kely izay izy. Tena hoe mahafinaritra sady voagosy kely anie izany rova raha ianao no mahita an'izany tonga dia babo. Asa fa somary nivezivezy tany aho tato ato dia manaraka an'izay alehako ange izy. Ohatry ny teteny ilay zaza hoe za izao mba mila fianakaviana. Fa firy taona? Iny ve tsy eo amin'ny 5 taona eo raha be indrindra. Ve fa lehibe. Tsy hanahirana ve ny taizan'izany? Izany koa ve dia lehibe. Mila haintsika tsara fotsiny maka ny foniko. Eny ary. Miomana izany fa raha-pitsika maka azy ihany manao ny taratasy rehetra. Raha-pitsy inona ny fotoana omeko andro maserako. Eny akia. Tonga soa ato an-trano ilay zanako papa sy maman. Merci. Sany hafaliany tena hoe faly anie izany mahafatifaty kely ity izy. Jerenao nge Tsy mangina intsony izany ndry rehefa mandeha miasa. Izany mihitsy. Tsy nanenany antsika ihany nanangana azy Izay nge dia izao tsara izy miara mitaiza kosa tsika Andry ny tena eto foana fa za nge miasa mandeha maraina dia mody hariva. Aza matahotra ianao laza. Zanako ange io Sady tena mila fitiavana be mihitsy ny izy io izay ny tsy ampy amiko. Manahoana nareo mianakato milamina tsara? Ie, milamina loatra indray ariko. Any moa tsaroana kely maman maman. Fa tsaroana mitady mafy kely tato ato tsy mihaino amin'ny maman mihitsy. Tsy mahazo manao an'izany tsaroana. Tsy mety izany. Rehefa miteny maman dia arahana foana ny teniny. Azony tsaroana izany. Oui papa. Ohatry ny hafahafa leto za. Fa maninona? Tsy haiko marary angamba. Raha marary dia mandehana ny dokotera aloha Tena andehany mihitsy angamba ka. Sady ohatry ny fizabizana kely mihitsy za tato ato. Hitany ihany le rotoroto amin'ile mitaizana dia efa lehibe azy tsaroana. Miomana ary dia andao fa ateriko vetivety any amin'ny dokotera indry iantsoany any am-piasana aloha. Antsika dia tonga dia mitsena ny tsaroana amin'izay. Izany mihitsy. Sady za fa mipalina izany dia tsy tsara mandeha bus.
Sany afaliako be voka hony aho izy ny dokotera. Ngandry irery za koa faly be. Zany ka tena hoe ravo mihitsy misaotra ny tompo fa mamaly vavaka izy. Avy aloha finikely mihitsy zany vady malalako zany. Teraka ihany tsika Zay nge hoe le teniko tamindriny hoe manana ny fotoana ny tompo mila maharitra fotsiny. Andeha akan-tsaroana aloha zany aloha tsika. Vo amin'ny firy kosa zaho tsaroana ve tsy mbola oviana vo irava. Za reraka ka. Atery mody aloha akaina dia avy eo ianao miverina ty. Dia andany lasany tsimpiro eo indray ve. Ianao nga andeha tongotra afaka mitsotsotra tsara atao anaty tômôbila ato ianao raha reraka. Atery ho laza na mitsotsotra ato anaty tômôbila aza rehefa reraka dia reraka. Eny raha zay no tianao ary azaka zitina mo Ohatray fangala mbola tsy vita homana ihany ary verika fanampomany mamongy ianao tena tara androany. Orova fa ty zazy ty anga tsy mbola nampomaninao ihany efa mifiry ane zao tsy mahavita mivizaviza amin'izany tsony laza. Kibeako ty ve dia mbola iondrikondrika iforotra amin'izany ihany dia iza indray zany neverinao anao an'io zazy io ka. Rehefa tsy mahavita ianao dia avelao io. Zanakao anie io adidinao ninina miseho. Azafady tia kiboko ty ihany ny atao hoe zanako. Rova ampimandra angara malaila anao rova tsy reberebenao amin'izany. Mbola tara fararivontsika miresaka ndao le tsaroana ampiman'ny papa lafa tara. Oui, papa. Mila miresaka tsika rova. Inona raha le resaka toany tamin'ny maraina aloha tonga dia adabo ihany fa tsy antanylera amin'izany rova. Fa inona mihitsy ny tena ho andohanao ty sa hoe efa nahazo izay tedavina dia hilika amin'izay le zaza tsy manatsiny. Fa midika fanoliana nga aminao ny avy zanako. Sa vira izy kely ny terako dia lanjao ty kibeako ty ahitanao azy kely sainy ihany zay atao rova sy mba nanatsiny eo anatrihan'Andriamanitra fa soavana avaminy anie zao sady famindram-pony be nahazoantsika an'io zazy io. Esy ary eo ianao atoriako ka. Zay zao no metimety amin'ny fiainako. Rova men'Andriamanitra ny faravadiko misaotra letsy tena dipoka faliana mihitsy aho zany sady amin'ilay niriko mihitsy fa avy kely misaotra ny tompakia jereo ty izy manjakely oatra andrena ohatsandrainy kosa fa tsaroanao ne zao efa ty andro mihitsy atongavanareo mianaka maika hitanjandry noho izy kevoka mihitsy izy ihany esy maninona zanga ny teny Mama sanona be. Ohatray dia izany no ahita lasa mandeha fa mahanirikiry ihany na mijery anao aza. Raha azoko natao nameranao tany amin'ny masera dia efa nataoko izany. Za zao efa manana ny mazava tsy mila mifisianao izany intsony raha izandray aloha aza tena nahitianao mitovy amin'ny zanako izany mihitsy ary lasa mivoaka ny tokotany hafa sao dia voatariko eo. Tsisy raha rahiko anao izany intsony ampy izay. Tsaroana fa maninona amin'io jereo anie ty lotony lahy rova fa nareo manao inona fotsiny ato jereo anie ty lotony ty zazy ty ohatran'ireny zazaka amboty ireny. Hita fa zazaka ambotiko maninona sahirana amin'ny miangoty mahaditra be izy.
Afia ty miangody kely maman e. Arokizay, okizay. Mangina ny zanako. Tomamy miangoty maman e. Mangina teo. Ny olona efa sahirana. Samy tadidariko, lasa mandeha any. Mitsangana teo fa sao dia apiako ceinture eo Lasa mivoaka fa mahatsiravina mijery ny zanabaratra azy. Nanenenako mihitsy nanangana antony. Lasa tsy tia maman. Ye, tsy tiako mihitsy satria tsy naterako. Mazava, nolaza mbola mitazona anao ato zao fa raha tsy zany efa ela ianao no nariko tany amin'ny zordira tany. Ary lasa mivoaka fa manirikiry ana mijery antony aza. Jereo raha mety mangina mihitsy le zanako mahita anao. Alazao. Te hitady tsongo sofina. Sa te hiala ny sofina ray? Tsarona, pilotony lahy ngara vakansa dia maloto be ohatran'izao mihitsy ka. Tongo papa Tena hoe maloto ka. Ohatran'ireny tsy zanako papa reny le tsy elako. Hay tonga ianao. Ie, fa maninona io zazy io no maloto be ohatr'izao rova. Zaho laza sahirana amin'ny angoty impiry ary amin'ny tena anao an'izany. Na izany azy. Raha sahirana ianao maninona raha mitady mpanampitsika. Fa tsy efa nitady foana ve fa tsy nahita Fa za koa mahita hoe tsy dia tianao izany Tsarona hatramin'izay nahazoantsika miangoto izay. Normal be ne zany Ny tena zanako sonina tsangana ve dia hitovy kosa aminao? Tena aza manao an'izany toe-tsaina izany rova. Efa nikenao ny andray azo tony nateraka ao Taloha zany ry laza. Dia mba miteny aminao azay mba dinio ihany re izay atao so hanana tsiny Esy. Inona re nataoko an'ity zazy ity Tena lehibe amin'ny fisiny io ato an-trano ato mihitsy ka. Marina Ny rasy fahitako nevitra dia nilaza tsy eo Tsarona! Tsarona! Ahoana toko? Ndao hiaraka amin'ny maman fa andeha hitsangatsangantsika. Merci maman. Merci Zaza marina. Ho hitanao eo tsara. Ampy kosa izay 2 taona nanabeazako anao tato izay ka. 5 taona ianao no nalaiko. Izao ianao efa 7 taona. Tokony hisaotra ary ianao. Ndao amin'izay Fa azy tiaka nitsangatsangana maman. Mandeha fotsiny anjaranao fa izay hitondrako anao aloha fa tsy taro azy raha pitso izy vao tonga. Mariva be aty aza tsy maninona. Tsy maintsy aty ambanivohitra tezaka lavitra be aty mantsy le kely ty no ariana fa sao dia tafaverina any an-trano any indray. Aleo eto mety ihany aloha le tsy nitondra ny laza tobile mba nisy nentiko fa raha tsy izany tena sahirana ihany taty. Sady miaraka amin'ny angoty efa lasa lavitra kosa tena dezaka. Aleo aty ny arina. Tsy tonga ihany angatsika maman. Tonga ka, mivoa amin'izay. Toa ratsy be aty. Baibay lesy ry zanabaratra. Maman. Alay mba azy lozana maman. Verena maman. Rabenja soto ny azy any toerana misy olo zany fa ohatrany maheno feoana zaza mitomany azy zany. Aleo tena mitrokaingana ka. Nefa andraso hoe tena zaza io zanak'izy ho aiza dia avaiza nefa te izy irery fa izy ara miaraka aminy nefa ne ohatrany tsy setro na dia fofon'olona anankiray azy.
Andray fahatonkeny. Manao inona rerety lahy? Lozany mamoa tenary. Re maninona? Fa reny adala koa ve zany manary zanake? De ataoko ahoana zany ty re Andriamanitro? Etiko ve? De ho velomiko amin'inona koa nefa? Ny fiainako aza manahira anahy de mbola iampy an'ity zary ty ihany ve? Nefa sody ananatsiny ao anaty an'Andriamanitra ka. Fa matoa izy nataon'Andriamanitra ny fanodro tamiko. De tena misy adidy apetraka Andriamanitra amiko zany. Aleo rangahy etina. Mino aho fa fahasoavana omen'Andriamanitra atika. Te zaiko izy fa anjaran'ny tompony sisy. Na izany na tsy izany aza nefa de mila mampandray manam-pahefana ihany ka. So mantsy lazan'ny olona fa mpangalajazy eo. Ndao asiana rakay eto tantanako. Aza matahotra fa tsy olon-dratra akory. Tonga tatrany ihany izay mianaka. Tena hoe reraka e. Mingody kely ary ty hita mihitsy hoe reraka kely ery. De ahoana re zao lazaina milaza raha manontany izy e. Tonga rangahy de tsorona aminy a. Nga misy afa-tsy izay. Nefa ve tsy ho vontefaka ny tamainy eto a. Tena tiany mantsiny na tsy naterany aza. Asa hoe izy lehilahy kely ve? Nefa tsy maintsy ho fantany ihany inge zany e. Le rangahy fa hita eo izay havaly azy rehefa tonga eo izy a. De efa miomana aloha ny rova fa mety ahazo teny marary a. Amboary de zao ny fo fa sitrapo. Ato selary bandy kely no mipetraka. Trambongo kely. Fa izy aloha ny anarany lahy. Za mantsy dadabenja ny anarako. Tsarona to. Tsara letra zany anarany lahy zany ka no iezaka letsika raha tsarona kely mba ho tafita. Minoa ela fa ndray andro any a. Mbola ho tsaron'ny reny lahy le mpanary anakiny lahy. Tsy manana fiainana tsara tolotrany lahy letsy dadabenja fa fitiavana be de be de zay no meko any lahy. Ho raisiko toy zanako naterako mihitsy ela fa haza matahotra. Le tiry tsarona. Mody am'izay fa masaka ingeny mangazo e. Sady zay efa nona be mihitsy. Ela be lalaoko no mikarenjiko aza ny tsonona. Ataovy aloha ny vavaky. Tsy sa misaotra anao zahay fa nomenao mangazo. De mba omeko roza tsy manana. Amen. Maso e. Tandremo fa mamay a. Fa zao ahy rehefa nandiniky dadabe a de andaotsika amin'ny rahalahy ifindra monina any Antananarivo any. Antsika no hitady sy ketrika fa ety ohatrany tsy mampivoatra ny fiainana ka de hitady asa antsika. Tiako be zany dadabe a. De rovintsika no andeha. Raha pitso ihany letra. Andeha tongotsika mianaka. Eny tompoko. Fa zao a mbola tsy aiza ihany na trano ipetrahana aza mantsy tena tsisy fa de mandeha fotsiny. Mivavaka de miara mandeha amin'ny tompo. Zeraka ngaza ny zanako zany. Erezy fa mbola lavitra ny dia. Enzana koa ny letsy tsy fantrany. Tena masaka maniraka mbo mariny. Tsy alova aloha tsika hitadiko afo kely hoanina fa tena nona be misy ny ahy. Soa hariva be letsa.
Fa zao misy ambona mangaro kely nandrahoako ihany ala atao anatin'ny gony ato dia savao dia alao hohaniny. Misy rano etiko ihany koa mitavoangy ao ka ao sotroa raha ohatra ka mangeta eto se. Aika misy an'izanoko. Tatabe kosa ka nefa niomane. Ka zany ele tsy sotroka tena tsony fa efa manana ny lahy e. Raha za rery mahay miafy fa hela mampalahelo ka no misaotra betsaka tatabe. Androano ny tonga laza ohatra matahotra sy mitobotoboka be izany ny foko. Nizay ary fa misy manokatra amin'ny vavahako. Tena lasy ty. Sarom-pisaina mo. Ato ihany ve nareo telo mianaka e? Tonga papa o. Laza, tonga soa. Nitratra soa kia, ary iza daholo ny ankizy. Miangoto matorika. Ary tsaroana iza. Enao anie zany anontaniako izany. Ka misy inony? Lasa izy tsaroana. Ka tsy hitako izy. Maninona? Lalao teo an-tokotany teo izy. Za sy miangoto moa lasa nandeha niantsena. Miverina avy any izay dia efa tsy hitanay teo intsony izy. Dia tsy taitra akory ianao mitenana amin'izany. Sa zaranao aza? Ka za laza efa nanao izay azoko natao sady mitrotra amin'ny miangoto no miampanapana eraky ny tanàna nitady azy fa tsy nahita. Dia maninona ianao nefa raha niantso aka? Ka tsy tiana korotana anao amin'ny asanao ry laza. Raha matotia, zava-dehibe ne zany. Zanako ny very, so koa tsara mba fikafikanao fotsiny zany. Hoatray, fa fikafikako ahoany? Za zay efa reraka mitototo atseroa. Ka tsy mino an'izany arova. Ka na ino ianao na tsy ino zay mariny. Dia mba efa nampandemy polisy nefa zany ianao io? Tsisy fotoanany amin'izany Ohatry? Ay zary no avitako ny miaka midina miaraka amin'ny zazakely. Sady avelao koa izy hoany efa io miangoty. Moa zany izy. Profo be mazava zany fa nisy zavatra nataonao tato. Lehibe koa amin'ny resaka aminao. Aleo andeha hijeranjanako fa tsy. Papangataka tompoko, pamangatako, mangataka madama fanona. Misatra, tatabe, ty fa nisy name vola kely. Hoadray, ay ve le roa mba misy olona mbola tsara fanahy mitsindromanitra toatsika ihany amin'izao e. Misaotra ny tompo. Dia vitanana inona izany ty tatabe? Vitanana vary le roa. Ay za se zany. Ndao ary vidy vary dia ahandro sika fanony. Zany mihitsy. Misaotra Jesosy fa mba hinambary indray aloha izay tatabe androany. Ndry fahalery le zanako. Mba satroko anaka ny ampitovy anao amin'ny ankizy rehetra fa saingindry izy. Na tehitrotra za tsy hafa manoatra. Aleko ny mandeha amin'ny fahamarinana foana amin'ny fiainako na dia andro fotsy nanatapatsinay azy. Efa mahantra sy mijaly ve tia tany dia mbola hijaly lavitra koa rehefa miala ety. Aleoko mijaly sy mahantra eo atratran'i Jesosy. Farina be tatabe. Efa io angely mpivaribary eny marina. Vary ray kapoaka madama, azafady. Aiza ihany ary ty tsaroana mbola tsy miditra ny trano e. Efa hariva ihany ty ny andro. Tatabe, tonga za. Za eto lety efa mitaitaina mihitsy hoe aiza se.
Raso aloha izany noko nandato sakafo ny atoko reto dia iresaka tsika sy dadabe avy eo. Dia misy bisikisy gâteau ireo tonga dia minana raha ohatra ka nono dadabe. Ohatray, fa taiza daholo tony le roa. Mazotoa aloha dadabe fa rehefa veta taraiko amelona vetivety mipetraha mihitsy aloha dia tatarao fa tena tsaroko izany rehefa avy eo angaha zany. Ry dadabe koa izany tsy nandinany akoho angahoandry dadabe ka tsy nandry ny andro somay sady dadabe ve tsy vanony. Ka malaky ary se ohatrany mampitaintaina mantsika no. Vita ve ela be koa nareo zany. Zay fa vita ka hitany dadabe nisy mpivady mpanan-karena be zay ho atary zareo ony tsy mipetraka eto Madagasikara fa nivelany dia zareo koa tsy niteraka dia tamin'izaho ilay nangataka teo amin'izareo dia nafatofato sy nafinaritra anazy hono za dia tiano mba hatsangana zanaka. Dia nitantaraiko anazy mihitsy nga ny fiainako hoe fakamboty dia nisy nanangana avy eo nefa niteraka ilay olona dia tsy tiany indray dia nariny. Izay no nahatonga azy mivady nangoraka kely anahy. Dia ahoana izany? Milaza ho avy eo izy resaka amin'ny dadabe rapitso ka asa hoe ahoana ny hevitry dadabe. Miankina amin'izay ihany io ka tsy ho titena anaka. Raha za tsy mba manana fiainana tsara tolotra anao zany fa ny fiainako efa voatokana ho katrami. Aleo sy manaiky atsangan'izany olona izany. Za koa nefa nieritreritranyizany nefa malahelo ny dadabe zay tsy maintsy hisaraka mantsika manaka. Za tsy maintsy entiny zareo anaraka azy any ampitan-dranomasina. Miafokely anaka raha izay ny mahasoa anao Eny azy fa tato fa tsy atiniko za mihitsy dadabe ary na mandeha any ary za dia hikatsaka izay asoantsika mianaka ny tanjoko. Zany mihitsy isorana ny tompony zavatra rehetra fa efa izay ilay planina tsara soritany eo amin'ny fiainany se dia aza dino manankina ny fiainana amin'Andriamanitra naiza misy anse. Eny dadabe lasa ihany ilay zanako. Volana vitsy fotsiny no nindramako azy dia lasa izy. Tao anatin'izany tena nahita fifaliana niaraka taminy. Nangina sy nangasy asy rery any laozany fa faly kosa fa tafita ilay tokako na dia tsy naterako azy. Isorako ny tompony amin'ny fisiny teo amin'ny fiainako. Isorako ny tompo koa fa nalain'ilay olona ho garika hipetraka sy andro ny tanàna zareo aty Madagasikara ary afaka mifandray tsara foana izay mianaka mba tsy mivelona amin'ny fangatahana tsony. Tsara loatra ny tompo. Izy mahay mitondra sy mandamina amin'ny fiainantsika rehefa miankina sy matoky azy sika. Tsy ho fantatsika mihitsy izay avoaka ny ampitso fa ny anjarantsika dia mamikitra ny tanan'ilay tompontsika izay mifesy anto ny zavatra rehetra dia milamina ny zavatra rehetra amin'izay. Taona maro taty aoriana dia tsy hitantsony tokoa moa izany ilay zanako tsy haintsony izay ny hafarany hoe maty sa velona. Rova tsy mety mba hilazany marina mihitsy. Za kosa tsy maty finoana antam-poko mihitsy ny fitiavana azy na dia efa manana ny miangoty kely azy izay mba tena niriko sy natenaiko mafy nefa hoe ino ny zanako lahy. Tao lasa saina be papa fa misy inona? Tsy maninona ka ngandry tsy mianatra. Efa diany andeha mihitsy io ka. Nga papa mbola tsy andeha dia miaraka tsika Ndraso ary fahakalakiliana tomobila vetivetika Ok ary. Lasa zay rova. Ay, araka nareo mianaka. Ie. Bonne journée ary. Ianao koa toraka izany. Raha riva indray maman tsy mody atoandro any Eny akia. Bisous Andry. Bisous.
Nanahoana izy zorony Andry androany? Rodorodo kely, tena vizambizana mihitsy za io. Sorana ny tompo zanako izay rehetra vita. Marina mihitsy zany papa, fa za io nge hanao stage atoato e. Asa hoe aiza no ahita orinasa andray ao fa etsika mbavaka izay dia apetrakintsika amin'ny tompo fa ataony mahita ny tsara indrindra ny ianao e. Neny le rangahy tiako izany foana. Marina kosa izany mamoa, ngara tsy diso miasa zava-poana nge ny zavatra rehetra e. Eny e, zavy moa residrika anareo eto. Amiko indray ny herin'ny tenako ihany. Raha tsy mikaroka sy mitady ve aiza no ahita? Fa iza no hanome hery sy fofinainanao, tsy Andriamanitra? Hita hoa. Hoavon'ilay zanako. Efa tsy andro kely ilay fotoana higadonany eto ka no efa lehilahy lehibe angamby izay ihany so fa efa mandroso ny teknôlôjia dia mba afaka manao appel vidéo phone izay mianaka fa ratsy izany angamba dia tena tsy fantatrony izy leriano mantsony no hafa efa vita amin'ny fianarany dia izy nalefan'ilay olona nanangana azy tatana ny orinasany zareo aty. Ndry tafita ihany lehibe lokeloko misaotra tompo ohatra mitamberina amikoatran'ilay izy nitomany veritany anaty ala tany, ilay izy nangataka sy nitsendroka zordira zao ty izy lasa mpitatana orinasa lehibe. Ndry misy fiaratongo zany andraso aloha mova vahady. Sotra ny tompo fa tonga soeto atandrazana ihany ndry lay tatabeako mahatra. Fa iza reto e, satsarona tena izy io. Tatabe? Zanako marina Andray. Avy mihitsy aloha fihiniko izany tatabeako izany ka. Fa nanino nanaka no tsy mba nilaza dia nitrenaiko ka tianao surprise amin'ny tatabe ane izahay e. Ndry efa tovolahy mihitsy ange le tsarona kely ny tatabe e. Efa tsy tsarona ntsony ange ny anaraka ry tatabe, efa nisoroany zareo hoe Kevin. Mety aholy zany e, ao mandroso aiza ny etanse etiko mihitsy aloha e. Misy olona afaka manao an'izany io tatabe fa ianao indray ve nanao an'izany Ndry tsy miova mihitsy seka no za ihany aneny zako iova ahoany na efa tafita aza ve? Fiainana kristianina foana nge tatabe ny tezainy zareo atany izay manatra tena koa ane no ahitry fa izay maniry tena no asandratre. Dedaina Jesony amin'izany anaka, marina mihitsy zany. Engane za Jesoka mba ato no voaray anao stage fa efa mba ela ihany izay ny tadiavako izay. Aleo tonga dia atao midesian'ny orinasa no iresaka. Oe, mandroso e. Miaraba tompoko. Manao any ianao? Ty olona ty ve ny tompon'ity orinasa ty e? Oay, toa mbola jeune kely. Mazoto toerana. Inona azoko hanampiananao izay? Misaotra tompoko. Tsy izany fa mitady orinasa anaovana stage dia ny orinasa nareo no mba nosafidiako ka asa hoe mety handray avy ianareo reto ny dosiako. Azafady hoe jereko. Ok, tsy misy olana fa afaka raisina ianao ka. Zany misaotra indrindra tompoko. Falifaly indray ny zanako izany Misaotra ny tompo fa voaray anao stage ihany
Izany ve anaka? Tena misaotra ny tompo tokoa raha izaniko. Za teo anefa saikivy mihitsy. Izany ve? Hitako, efa tena hoe saiko tsy nahita nge. Fa ilay tompon'ilay orinasa anaovako stage koa aloha tena mbola jeune kely Gaga mihitsy hoe ahoana ny anana ny toy ny orinasa sahady nefa ilay orinasa tena hoe mahatanjaka. Mety hoe nandova tamin'ny ray aman-dreny izy angamba ohatrako. Izay marina angambako. Dia efa manambady ve retsy? Inona indray izao no tia mamoha atongavana amin'izany? Mila mihetsika indriko. Izany retsy ny tsara vady tafity ndreko. Io indray ilay raha matoto izy ny toetrany. Maninona? Nareo koa tsy izay havita ny stageko sy ny fianarako izao no fosaka fa tsy izany mihitsy. Izay mihitsy retsy reninareo ve atao mahagaga tsony? Bonjour mademoiselle Miangouty. Bonjour monsieur le DG. Misy ilanao ananga? Tsisy ka. Tsy efa fotoana fodiana ve izao e? Sa ianao mbola mazoto miasa ihany ka? Za nge DG tsy mody atoandro efa nitondra sakafo tany an-trano lavitra be ny tranonay dia tsy vita ilay mivezivezy. Izany ve? Ary mitovy anie izany tsika e. Samy tsy mody fa samy lavo-podiana. Ka ianao manana tomobilako. Ataoko fa tsisy olana aminao izany. Fa ny embouteillage koa anie manao ny ataony. Izay aloha raha izany tsy aloha mba asaiko ianao hiaraka hisakafo amiko any amin'ny resto raha mety aminao nefa. Ka zange efa nitondra sakafo io moa Ok ary antamindamina vetivety ao fa indrasako Mastoary misaotra fa ianao koa aloha tena tafity mba afaka zarinao amiko ve na tonga na ohatr'izao? Tsy maninona ka. Voalohany aloha tsy misy afa-tsy ny fiankinana 100% amin'ny Jesosy rery ihany. Apetraka eo am-pelatana ny fiainana fa izay ihany no antoko ny fahombiazana. Tena marina izany. Za koa anie taloha tena olona nijaly. Tsy dia tiako intsony ny mitantara an'izany amin'ny olona fa manjary mamono tratra ty anatiko indray mantsy. Aza tantaraina raha tsy mety aminao re Sady manjary feno alahelo ilay fiarahana mamy kelintsika androany. Eno Kivinina ohatra ny hitako foana ilay endriny. Tiave izy fa tsy mbola samy teny fotsiny. Ny indrikory mingody dia diso lasa lavitra loatra ilay saina. Nga hoe rehefa manasa ny sakafo izy dia midika izany fa tia Andry. Nefa tovovavy be tabe raky ny birao ireo maninona ny zarery no asainy. Tsy efa midika zavatra hafa kosa ve izany? Dahoana tokoa moa raha izany ny zava-misy. Tonga dia keko arak'ilay tenin'ny maman. Sady izy kristianina be petra tsara ary mingody mila manana fahendrena ihany Inona izany ilay mampifanetika Andry rereto? Ry maman koa izany fa mifanidika irery manina koa izao za io ka. Efa ela nge izany nandinika Andry teo misy inona? Tsisy inona re misy zavatra tsaroko fotsiny dia mea. Misy tovovavy izay ano ary dadabe ohatra mba tiako ny fotaony fitiavan-janako marina ohatra mba tiana sa tena tiany dadabe koa izany tena tiako rea fa tovavy aiza aloha izany manao stazy eo ampiasananay ao ka dia efa namatatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra ve ny zanako sao mantsy ka irazoka amin'ny tsy mindro ato izy taitaitra eo fotsiny. Izy kosa aloha tena kristianina koa dia inona ny manakana an'se tsy anambara ny fitiavany se aminy ray izany ka matahotra anie zary dadabe
aiza koa nisy tezay atahotra itorofitiavana zany tatabe koa zany manany ihany mivavady manana fahasahiny ary ho lavitra ny tahotra indray ariko Rova efa fotoana maro ihany hoa zay mandra-boviana ihany ianao tia no anafina amiko no marina mahakasika ny tsarony. Dray aza manorisoro laza efa resaka firy taona lasa zany mbola lazaina fo azony eo ihany. Lasa Rova tsy fanadino somba ny vononao kosa ary le zazy. Tena niampiakatra amin'ny fahatezerako mihitsy zany tadavinao ty sapamon'olona izao fijerinao azy zao fangany teny an'izany ka fa inandray zany ny tiana ho lazaina amin'izany ka marina fotsiny tiako fantatra raha matoa ampinoniko avy eo ny saiko. Tsisy marina ho lazaiko anao zany eo Ok tadio anefa fa ny marina tsy mba maty ary tsy maintsy ho fantatro zany na ho ela na ho aingana. Davy raha hita Fana mampiady amin'ny papa sy mamory tato ato zay ny raindry ihany io isan'andro zao dia faly ny lavaniny amiko foana. Misy zavatra kosa tsy mba fomba papa zany haiko tsara papa. Inona koa nefa nidirandre amin'izany ady mipivady zany ohatray fa inona zany ilay mampikitakitaka fandreo miditra ny tsy toko idirana ioko mangina mengoty mihaika anareo koa azaiko. Papa, fa inona zany ilay tena olonanareo sy mamoy? Manahirana kia. Azonao hitsarana zangy Eny efa lehibe tokoa ndry fa tsy zazakely intsony. Mahafantatra ny tokony atao indrindry. Zany mihitsy ka. Zao anaka, nivady vao 7 taona kizay nefa mbola tsy niteraka ihany. Dia nanapa-kevitra ny anangan-jaza zay. Dia nakazaza tamin'ny amin'ireny fitezana zazakamboty ireny. Mibandy kely zay ilay izy. Dia aiza? Ka eo indriny sika zao roa taona nananganana io zaza io nefa dia teraka indry. Fa nanomboka teo koa dia lasa tsy nirendritsony ilay zazy. Ndray kosa. Sendra nanao mission indray andro zay noho ny tonga dia tsy tahotra antsony ilay zaza. Lazay mamanareo fa verony. Tsy fantatra nefa izay nataony taona inona na inona. Fa mandraky tiany ny androany dia mbola mafava tsy mety milaza ihany izy. Fa maninona koa mamoa manao an'izany? Tsy haiko akia. Kivy tanteraka amin'ny toetra ny reninareo iny mihitsy fa zao mengoty odio tsy fantatra daholo ny zavatra nyteneniko andry teo. Tsy tiako manko so hiteraka zavatra hafa eo indray aleo fa alaminay ny inay. Ok papa. Mety ve zao poziko zao ry tatabe? Le bantiako ohatra amin'ny vehivavy fa tsy efa mety foana ve mipoziny se isan'andro fa misy inona indray ka androany kosa aloha mba hiova amin'ny isan'andro efa fantatro na tsy teny azy ry tatabe koa zany tsy lasa aloha zay dia eto ambavaka mampime mihitsy ny zanako iny ka mariny. Tindry ve ty toerana hitondrakandry ity? Ie, tena tsara ka. Misy nary manomboka midobodoboka be tsy laitra izany foko adala izany. Ndahoara aloha tsika ka toerana etsy. Fa anao inona ity izany tsika? Piasa marina nefa manomboka misisio amintsika ilay miaraka foana. Ka efa hiaraka foana mihitsy sika raha manaiky ndriko. Io ary ny mingoty.
ohatrizay tonandohalika tena moka peratra. Miangoty a manaiky vendry ny ampiakariko ravaka ny tokantranoko. Ede velotsikitsika andray Ka faly ka inony zany le mahafaly? Mba zara hoe nanaiky izy, tena nanaiky. ede hatrapainy zany le roa mba ety makaty fakafantatra amin'ny databe. Etoka ty mihitsy izy ka. De tandremo le roa ny fakapanahy mantsira fijanganjangana ho ny tompo. Aza matahotra tatabe, Kristy Jesosy nge nantony havelomanay marina mihitsy zany. Fa mila mitandrina foana satria nareo tanora kristianina mihitsy eny tena kendreny devolo azony sy olavony. Iny tompoko. Ohatray ahoeky Inona? ty peratra ny tanandriko Eny marina, sady ohatry miperatra lafo vidy be izy zany a. taiza retsy Tany monsieur le DG angatakavo ravaka ny tokantrano inge izy. marina ve retsy de nanaiky indry Tsy nanaiky ve za dia hoe ty amin'ny tanako ny peratra natolony. andray retsy tafita ihany le vavitokako marina zaza endry mahay mifidy vady mety ka tena tsara Mamonko zany. mba saivy makaty an-trano retsy zany a Ao fa olazaiko izy. Lehibe ny ankizy raha rovo. eno Papako zany ka. Hita fizaniko, mitady anirelatra dia hikopa-kelatra e. Papaso mamonky hono ka mba te hahita an'lay. De dadako ange hono ty ahita Andry e. Raisaray zany ny baolina. Dia aizana le voalohany. Ny vehivavy fanazy aleo lohany aminareo raha izany ka. Ka ny lehilahy ny lohan'ny fianakaviana aleo any aminareo e. Ok ary raikitra zany. Misy vahiny dada. Ede mandro rehetra. Miraba tompoko. Aiza indray ary ty tompokotopoko ty manao andry mahazo toerany. Misaotra. Izy tatabe le olona lazaiko anao a. Miangoty ny anarany. De iza kiny tatabeako a. Fa ny mahafantatra. Torak' izany koa kia ary tena nahay nisafidy kosa lehibe lokeliko manja kely ritsy vonantoko. Ndry ve zany zao tsy miangoty be tsy latraka. Tatabe kosa zany. Jereo fa menatra sy boramena ery le zanak'olona. Azafady kifa io ange fa ohatr'izany mihitsy be vazivazy be zay. Mandiana se roso izay azo aroso ny vahiny sa mahavoky ny miresaka. Vetivety ary. dia ahoana retsy a rovina ihany ravinanty no avy aty Maiky ery nge maman zany. ka mba efa maikana amboninato akia Ho avy eo foana fa aza maiky. Le reninareo koa ne matim-boninahitra e. Raha olona tsy manan-katokona zao ny vadin-dreko a, mino aho fa de teo ambaravarana de fa nasesiny mivoaka. ai fa de efa olon-doza mihitsy ve fieveranao aty Haiko tsara ne no sy ny toetranao e. Okizay ka zany indray zao dia ampiady eo. ka ndraindry ihany io Tonga dia efa rano le resaka fa tsy.
Lazaoky papa sy mama anareo fa misabotsy a makany iletsy sady mba mandinidinika izay atao mikasika andra rahantsika za koa tsy maintsy mbola resaka amin'ny papa sy mama any ampitan-dranomasina mantsy fa iza marina ny tena ray aman-drenao alefa rehefa vita andra rahantsika dia ho tantaraiko amin'ndry daholo ny fiainako fa ny tena marina efa kamboty fa ireo olonireo samy mitaiza daholo fotsiny ihany ay ve fa tsara kiandriamanitra miazoko amika dia izy niantoka sy nikarakara amin'ny fiainako ka nato izao fa soavana avy aminy izao fiainako izao tsy mendrika aho fa natolony ahmaimaim-pona marina letsy zany dia efa miomanja fa misabotsy nikevina no avy aty marina veky aza matahotra indray fa karakaraiko tsara mihitsy io tena homango tsara mihitsy dia ianao rangaty mijanona tatramo mihitsy amin'io so matsy mandehandeha mivoaka andray eny ndray madamo rovo sady andinika andraranay koa ne hony sady ve retsy tena mba matotra kosa ne izy izany mendrika no vinainto mihitsy ka le raha matoty koa mahita lazaina foana ka marina kosa ne izany lazaiko izany amin'ny sabotsy dadabe no andeha ho any amin'ny miangoty sady hiaraka amiko koa sadabe ka allo le roa ijanona amin'ny fisehoana mandeha mbola vao fampahafantarany an'lahy amin'ny iray aman-dreny fotsiny ange zaho zay aloha ary mba efa nampilazana ve ny ray aman-dreny seka efa nlazaiko izy ka fa amary azy mihitsy ny zareo vao tongako tsy maintsy hoe izay amoko dia apetraka amin'ny tompo le roa raha sitrapony tanteraka foana io marina mihitsy zany dadabe eo aloha eo letsy le tranonay ohatrany hoe tsy vaovao amiko izany akity toerana ity zany ve tena marina marina raha tsy aty amin'ilay toerana mipetrahako tamin'ny mbola kely na mbola kely raha dia tadidiko tsara eo letsy amin'ny vavahady vy menamena io marina raha tsy tena ao fa inona raha malasa saina lahy eo ohatrany hoe variana be zany lahy fa ato mihitsy ve zany ny tranonareo fa ahoana ohatrany hoe tsy vaovao amiko zany ve ndao hivoaka ary mandroso letsy marina raha tsy aza hitako aleo atao hoe mpanao fatrano fotsiny zareo ina foana ho le malasamborina lahy mandroso hoay saika tafitohana jerenge saika tafitohana mihitsiny fa misy inona tsisy ka misy vahiny papa sy mama ay tonga vahiny tena izy tonga soanaka salama ve sy salama fa misaotra tompoko fa inona ary ty mahazo ankeviny ity tsy azoko mihitsiny mba sy présentation kely aloha retsy azafady ary izy ny kevinina ilay olona nyresahako anareo dia zareo indray letsy no ray aman-dreniko madame Rova sy monsieur Laza tena izy Andry boribory marina ny tany dia inona nataoko
ho lazaiko an'zareo ve hoe za le tsaronana rina sy nahilika rehefa nahazo amin'ny aingoto zareo tena aleoko misy aloha mandeha miala eto ka mila hipoaka izany foko izany mila manana fahindrina koa nefa hoana ny fomba ilako eto miala tsiny reto fa somary angatadalana kely fa misy ina kevinna eno zay nge efa mba nisahirana mihitsy nanomana sakafo kely aleo re zokony ao ariny velominareo Kevin fa maninona koa azy iny Zaza mba gagako ohatrany tsy dia malala fomba very fotsiny sakafo ny karakaraiko misy zavatra hafahafa tsy mampahazo aina azy ho ay inona nefa miresa tsara aloha nareo anontany io izy tsy tea hita hoe mpanavakavakolona iny dia tsika mihitsy ny tsy tiany tsy manao an'izany Kevin inona fotsiny ary Andray, tonga sahady tena lozanginy tandro tatabe fa lozahoany nisiny mba hainy tatabe moa fa le olona nitaizana nary ange le ray aman-dreny mengoty marina hoe dia ahoana tsy haiko hoe taitra be fotsiny aho dia tonga dia nandeha ko dia tsy gaga zareo gaga mihitsy ka fa zareo tsy nahafantatra an'se zany aiza koa ny ahafantarany ahy fa zany tonga dia natadidy an'zareo zareo koa ny tsy dia niovana dia efa somary nahazo taona azy dia inona zany zao ny heveriny sy atao ka tsy haiko tatabe nefa tiako ange mengoty ka inona kosa moa zany tsy ny mengoty amin'izany ka tena mila vavaka tatabe mila mifitariany tompo fa mila tsy hitako tsoa zay lalaka-lehako mitady aloto ny foko tadidy hoanaka fa kristianina se mahaiza mamela heloka eny re tatabe mila miresaka mihitsy tsika selaka oe za koa mila miresaka amindry mihitsy ka fa tena tsy azoko mihitsy nge inony zany ilay nahazo alahy tamin'ny sabotsy amin'io omalina ntsoko foana tsy nandeha mihitsy ny tontolo andro ny telefona fa ahoana eno ery fa ho tantaraiko amindry ny antony efa nilazaiko tamindry moa fa kamboty masera nitaiza fa avy eo natsanga ny dada sy mamanareo ahoana izay ny mariny indrisany efa fa noho ny nahazo andry zareo dia niova ny fitiavany tsy tiantsony mamanareo moa ny tena tsy tia fa dadanareo indray mba tia ihany izy miasa dia tsy mahita ny fijaliako ao isan'andro ny afara tamin'ny fanariany ahy mihitsy moa izany ny faraniko fanariany ahoana nary mamanareo tany amin'ny tezaka be sy kodaoda be izay ahy na mbola voafito taona za tamin'izay tadidiko tsara tamin'izany no nahitany tatabe Andry oka fa mazava dia vitaneny ve Kevin dia tsy tianao tsony ahy zany satria no ny amiko ny antonitondranao fahoriana tsisy tsy indry zany ka ary tsy mampiova ny fitiavako indry koa misaotra letsy mody atsafaonge hoe hitako tsarony izay mantsy no tena anarako fa Kevin anarana nomen'ilay olona nanangana afandrony tany ampitan-dranomasina ndrasy fa hitako ny anaovana azy tsy mety mihitsy zany natao mamon izany ka fa inona mihitsy ny tena nahazo an'ilay Kevin tamin'ny sabotsy iny sanareo mbola tsy tafaresaka tena nalahelo mihitsy akiko raha samy afy zanako ny karakara sakafo tato izany na anao izay mety mihitsy sa zany rehefa mpanan-karena so mbo hijala amin'iny akindry mariny mangina ianao mamoa izy mihitsy izao ny tokony alahelo tamin'ny nataonao ohatray fa za moa zany naninona azy sa dia davindry ilelaka amin'ny faladiany mihitsy mety afara amin'izany mihitsy ka tena mba teneny kely io zanakao io laza disy manao tsinitsinina loatra sa zany rehefa mba tafita kalma aloha nareo mianaka fa misy inona mingoty
eno tsara ary sokafy tsara ny lavatsofina iny olona iny iny ilay tsaroana narinao 5 taona lasa zay mamoa ahoana tsy marina izany tsy marina ho ianao satria tsy nieritreretinao ho toy iny ny fiainany ny tsy fantatrao dia tsimbadika ty fiainany ity ny ambony mety ho ambany ary ny ambany mety ho lasa ambony fanarianao ahoana moa ay zany ny marina fona ry izy mianaka tena diso ahy mety fitiavan-tenako loatra any amin'ny tsaroana ianao mifony entany aho re tsy fona aminy raha zany atezerako aminao zany ny apariko tsy ho zakanao aika ny fitahanao fotsiny hatramin'izay lazainao fa very tsaroana hay narinao vehivavy ratsy saina fangoloka tsy mba manana foantra mihitsy tony mifona laza mamela reny eliko fa diso ahy any amin'ny tompo ianao mamao ny tokony fona voalohany aiza ny ety jaune any lahy mandehana tadabiampandrosoya manahoana daholo tompoko ny tsara fa misaotra mandroso mifona tsaroana mamela reny eliko diso mitsangana fa tsy Andriamanitra akorika andolianao Andriamanitra irery ihany no mimendrika andolian'ny loalika rehetra tsy tsangana eto tsaroana raha tsy mamela ny eliko ianao mitsangana rea noho ny amin'ny tompo ilay efa namela ny eliko dia mamelanao koa misaotra anaka faly anaka fa hitako ihany ianao misaotra ny tompo amin'ny zavatra rehetra fa soavana avy amin'ny daholo izao fiainako izao tena marina mihitsy izany dia aitsio madama mifamindra manomboko izao aza dia fatrapanao tsinitsinina amin'ny madiniky ny tompo fa sarobidy eo anatrehany ange izy ireny izy no miandreny marina izany mahazo matoky ianao fa misy lesina ho raisiko izay rehetra izay ary io va an'olo tena ho an'ny tompo misaotra mamoa loza ry izy mianaka fa misinina indray tena mety gatra angamba fa manino ny dada ka ny raha nananatra vola tany amin'ny banky izy androany ngamba efa nisy natsikaritra dia nisy nanaraka vao tonga tamin'ny toerana manginginany dia nisy motony sy valana nanakanahy saika ho toirina zareo raha tsy nanome an'ilay vola tao anaty sakosy maninona hoe laza Andriamanitra lozy ty dahoany izany ka tsy nanaiky mihitsy ane le dese raha tsy tafaveriko anatin'ny herinandro n'ilay vola dia ampiakariny raharaha ho gadrainy ndray marina dia ina no atao amin'izany tsy haiko vaky tanteraka ny lohako tsy maintsy dia davina izany io vola io dia aiza nefa na midy daholo aza ne mifananantsika rehetra rova tsy avoaloha io vola io mihitsy aleo raha ngaty mindrana any amin'ny banky izay ihany izao vahaolana hitako ory mamoa tsy sitrapon'Andriamanitra anie za mindrana vola izany ka dia davindry gatra izany indraindry tsy maintsy izay no atao nareo ihany io koa tena tsy mety afaka olana mihitsy ka efa maniry indray mibanky andohavana an'ilay vola dia inona ny atao higadra ihany angamba ny farako ity ka tsy tako laza sa ve valin'ilay ratsy nataoko daholo izao tokony izany no lanjazy fa tsy ianao mandroso letsy tsaroana ny tonga soa zanako salama daholo ve zaho letsy zao fotsy vola amin'ny olana tsy misy fataperan'izao fa misy iny fangatso ny tantaray mengoty ay le hoe nareo nisy nanendaka eny letsy nga zany ihany nindrana vola tamin'ny banky koa zahay mba hanoloana an'ilay izy izany aza tsampy fa efa tapitra namidy daholo ny zavatra rehetra izay nananany dia izao maniry indray banky hamerenana an'ilay vola raha tsy izany dia gadrainy zareo
nefa zany iny tsy misy nahariary ary. Todiny ratsy nataoko taminao daholo zao anaka. Aza manamely tena amin'izany fa enao ange efa mibebaka e. Ny zanaka tiana no anarina sy faizina hoy ny tompo. Zaho aleo fa alohako io vola io. Ndao tsika hiaraka iregle azy. Tena marina ve zany anaka? Eno ataoko ahoana moa ny eritreritranao hoe higadraka nefa izany mba manana amonjenanao ihany. Misaotra betsaka anaka. Ao fa hosoloiko tsikelikely ny volanao e. Na hiasa maina amin'ny aza tsy maninona mandra-pantotro. Aiza kosa e. Aoka amin'izao fa tsy solony izany ka. Ndry tena menatra anaka. Enao lena ilikiliko sy natositosiko ty tonga nanavitra ana indray aty aoriana. Tsimbadika anie maman io fiainan'io e. Izay tsy hanaovan-dratsy fa tsy ho fantatrao izay avoky ny ampitso. Ndao tsika mianaka andeha ary. Misaotra Rzea. Arabaina ry izy iretseny a. Hitantokatrano ny tompo e. Misaotra papa sy maman Arabaina rakizy ho feno fiadanany tompony ny tokatranonareo e. Jesao no ataovy fejoro iorenana. Misaotra dadabe malala. Misaotra tamin'ny zavatra rehetra vitanao koa e. Jesao nisoratsika anaka. Izy nampeonatsika. Nitasy nameno fiainantsika mianaka ka nampitsimbadika azy na dia efa saika rendrika tao anatin'ny fahantrana azy tsika ka no. Marina izany dadabe tsara loatra izy. Mamy loatra koa ilay manakina ny fiainana aminy. Tsy naninona tsika. Izany mihitsy anaka. Izay tokoa izay ilay fiainana eto ambonin'ny tany. Samy tsisy tompony ampitsy fa an'Andriamanitra no avintsika. Ny ambony mety ho lasa ambany, ny ambany indray mety ho lasa ambony. Tsimbadika mivaova eny ka fadio ny manao tsinitsinina ny hafa fa tsy anao ange ny ampitsy fa n'Andriamanitra tokany eo anatrehan'ny tompo sika tsiraray avy. Ny fiainantsika efa ampialatany avokoa satria izy nahary sy namorona antsika. Izy no antony sy ny havian'ny zavatra rehetra. Ny anjarantsika dia misy matoky azy ary miatehitra tanteraka aminy. Omeo azy ny ho kapiten'ny fiainanao aleo izy no hitondra ny volant eo amin'ny fiainanao. Dia aza miahihany ampitso na matahotra ihany koa. Fa rehefa azy io fiainanao io dia afaka manatsimbadika an'io izy mba hampisehoany ny voninahiny fa manotra no mimpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Izay mihitsy ilay manana azy.